Rehavako malala amin'ny tompo ampitombona mandrakariva ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra ray, faly misaotra anao zay noho ny amin'ny Jesoa Kristy zokonay, izay mamela heloka anay isan'andro, mamindra fo aminay isan'andro, ary mahatoy izao anay. Misaotra anao zahay fa velonay natrapa-monjena ka mby amin'ity herinandro vaovao ity indray. Ary raha iomana hamaky sy hiaino ny teny amin'ny soratra masina izahay, dia ny fanainao masina ne hiteny aminay, ny fanainao masina ne hanokatra ny sainay, ary ny fanainao masina hampahery sy hanamasina anay. Amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompo, manaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny nofinainao antsika indray rehavako amin'ity andro ity dia izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 ka ny 10 hatramin'ny 510 zany. Asan'ny apôstôly toko 17 ny 10 hatramin'ny 510. Vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy miaraka tamin'izay noho ny alina akany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy, ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo, ka nandinika ny soratra masina isan'andro, na marina izany na tsia. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Fa raha renin'ny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tany Beria, dia nakany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary miaraka tamin'izay dia nasain'ny rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra amin'ny Paoly dia nitondra azy nakany Atena. Ary rehefa nahazo teny ho lazaina amin'ny Silasy sy Timoty izy mba hankanesan'izy roa lahy any amin'ny faingany, dia lasa nandeha ireo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, tafiditra indrindra tao anatin'ny dia misionera nataon'ny Paoly apôstôly, na ilay fitetezam-paritra izay nataon'ny apôstôly Paoly ho amin'ny fitorian'ny filazantsara, ity toko 17 ity. Ity no dia misionera izay heverina fa tena nahitana fahombiazana tamin'ireo dia misionera 3 na 4 nataon'ny apôstôly Paoly. Nahitana fahombiazana ary ambara fa ny fanalahidin'izany fahombiazana izany dia ny fianteherana tamin'ny tenin'Andriamanitra. Azo ambara zany fa ny tenin'Andriamanitra no varavarana namoha ny fon'ny olona izay mbola maizina sy tany amin'ny jentilisa, ka natonga azy ireny naomby tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Andeha ary ane ho jerentsika izany fahombiazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany, ny fahombiazan'ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga ny olona handray tsara ny teny amin'ny zotom-po. Ho mantsy ny voalaza eo amin'ny 1:20 manao hoe: ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika, sady nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo. Nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra. Ambara zany rehavako malala fa raha nanao ity fitetezam-paritra, fitoriana filazantsara, raha nanao ity dia misionera ity ny apôstôly Paoly, dia tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany, tsy nitory ny tenany na ny fahaizany na ny fahalalany, na dia nanana izany azy izy, fa ambara fa
ny herin'ny tenin'Andriamanitra no mba ny fanahy masina no natonga azy nahita fahombiazana. Eto ary dia hitantsika fa naray tsara ny teny tamin'ny zotom-pony olona, ary izany faraisana tsara ny teny izany no miteraka fibebahana teo amin'ny olona. Ary hitantsika ny vokatra izany fibebahana izany fa misy aza tamin'ireo jentilisa, misy tamin'ireo prozelita izay tonga nandray ny filazantsara noho ny amin'ity teny ity. Eo amin'ny 12 no ahitantsika izany hoe maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanakaja sy ny lehilahy. Rehavako malala ho ny tompo tsy mifidy saranga, tsy mizatavan'olona ny tenin'Andriamanitra, fa mandona any amin'ny fon'ny olona rehetra ka mamoa ny zotom-pon'ny olona rehetra izay vonona andray izany. Ary ambara fa io tenin'Andriamanitra io no iorenan'ny mpino, iorenan'ny fiangonana, iorenan'ny kristianina. Ao amin'io tenin'Andriamanitra io no anorenan'ny fiangonana ny fototry ny finoana. Ary izany no hitantsika eto hoe no ilay zotom-po no foazin'ny tenin'Andriamanitra dia zary nazoto mandinika ny soratra masina isan'andro ny fiangonana. Zary lasa fiainan'ny fiangonana mihitsy ny mandinika soratra masina, miaina amin'ny soratra masina, mivelona amin'ny soratra masina, atao fiainana andavanandro mihitsy ny soratra masina. Ny tsara homariana dia ny dikan'ilay teny hoe ka nandinika ny soratra masina isan'andro, na marina izany na tsia. Tamin'izany fotoana izany dia noho ny fahamaroana diso tafahoatra ny amin'ireo fampianarana samihafa, dia tsy maintsy nosedraina ny tenin'Andriamanitra na tena avy amin'ny Kristy marina izany na tsia. Fa amin'izao andro ankehitriny izao iarahantsika malala fa marina tsy azo edikevitra ny soratra masina. Tsy anjaran'ny fiangonana ankehitriny intsony ny hanao hoe andinika soratra masina na marina io na tsy marina. Efa marina sy nohamarin'Andriamanitra ny soratra masina. Fa raha ny marimarina kokoa ankehitriny dia ny hoe ny zavatra ataontsika no hamarinina amin'ny soratra masina na marina na tsia. Izany hoe ny soratra masina no tahaka ny sedra amantarana ny zavatra iray. Izany anie no mahatonga antsika fiangonana protestanta antsoina hoe fiangonana reforme, izay miorina sy manao zava-dehibe izany tenin'Andriamanitra any, ka mampiasa ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny asan'ny fiangonana rehetra dia sedrain'ny fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra atao. Izany mahatonga antsika isaky ny misy asa iray atao dia amarinina amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa atao ny batisa dia vakiana ny soratra masina anorenana ny batisa. Rehefa raisina ny fanasan'ny tompo dia vakiana ny soratra masina anorenana ny fanasan'ny tompo. Rehefa atao ny asa sy fampahirezana dia vakiana ny soratra masina anorenana ny asa sy fampahirezana. Rehefa atao ny mariazy dia vakiana ny soratra masina anorenana ny tokantrano. Rehefa misy ny fahoriana, rehefa misy ny fifaliana, ny zavatra rehetra, fitokanan zavatra samihafa dia vakiana ny soratra masina anorenana ireny rehetra ireny. Izany fiainan'ny fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra izany mantsy no ahazoany fahombiazana. Izany fiainan'ny fiangonana amin'ny fiainany andavanandro ny soratra masina izany no mahatonga azy handray tsara ny teny amin'ny zotom-po rehetra. Fa ny fahombiazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, eto amin'izao mofinaina izao reha avako malala. Fahombiazan'ny tenin'Andriamanitra dia izy izay mieli-patrana mandrakariva. Mieli-patrana mandrakariva ary tsy mety voasakana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety voasakana ny fitoriana ny filazan'ny tsara. Tany amin'ny faritry Tesalonika ny apôstôly Paoly no nitory ny filazan'ny tsara. Dia eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 dia nisy sokajin'olona izay nampitabataba mersenera izay nanakorotana ny fitoriana filazan'ny tsara tany. Dia toa norohana ny apôstôly Paoly. Ary raha hitantsika dia
totra ny nanao nitsoka tamin'ny alina mihitsy ny apôstôly ka voatery nifindra toerana tany Beria. Fa rehefa hen'ny olona fa tany Beria ny apôstôly foana nitoro filazantsara, dia naniraka olona ndray izy ireo tonga tany Beria nampitabataba ny vahoaka ka voatery ny ala tamin'ny alina indray tany a Beria izy ireo ka tonga tany Atena. Ny fieritreretan'ny ireo mpanohatra ny filazantsara dia hoe roahana ao an-tanàna ny Paoly apôstôly mba tsy hanjaka ao intsony ny filazantsara. Ny zavatra hitantsika nefa dia izao, arakaraka ny androana ny mpitoro filazantsara no vao maika mielipatrana sy miely ny filazantsara. Raha tao Tesalonika fotsiny izy teo aloha, voatery niely nakany Beria zany ary zao tonga hatrany Atena any amin'ny faritany Grika manontolo mihitsy zany. Ary dia tsika mahafantatra tsara fa tsy hoe nandalo fotsiny tamin'izany ny filazantsara. Haitsika tsara fa nisy fiangonana niorina tamin'ny Tesalonika, nisy fiangonana niorina tany Atena, ka arakaraka ny anenjehana ny filazantsara no vao maika mampihitatra azy. Zany no zavatra lehibe izay reharehantsika malagasy ny amin'ny finoan'ireo martyra razantsika fahiny. Fa arakaraka ny nanenjehana ny fivavahana kristiana ka nandorana ny baiboly no vao maika aza nampiroborobo fatratra izany ka nampielo ny fiangonana eran'ny Madagasikara manontolo mihitsy. Tena fiainan'ny fiangonana mihitsy arak'izany ty fanenjehana ity. Tena fiainan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ity fanenjehana ity ka tsy gaga isika raha maro no manenjika ny fiangonana, maro no mialina ny fiangonana, maro no mampitabataba ny fiangonana sy mampikorotana ny fiangonana, satria tena zany mihitsy no fiainan'ny fiangonana. Tsy tokony ho kivy nefa isika, satria ny soratra masina dia miteny fa ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teny kosa tsy mba ho levina. Noho izany ny tenin'Andriamanitra ilay tsy ho levina mandrakizay dia tsy voasaka ny fitabatabana sy ny fanakorotana ny hafa, fa tsy maintsy handroso mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo izany ry havako. Fitaratra lehibe ho an'ny kristianina teoriana rehetra ny fitoriana filazantsara na ny dihy misionera nataon'ny apôstôly Paoly. Ahafantarantsika sy azahoantsika toky fa tsy mandeha irery amin'ny fitoriana filazantsara isika fa mombantsika Andriamanitra. Koa raha ny teniny no ilana sotasota dia miady ho an'ny teniny Andriamanitra. Raha ny teniny no sakanana dia miaro ny teniny Andriamanitra. Arak'izany rehefa malala dia mampahery antsika rehetra sy amin'ny ezaka fitoriana filazantsara rehetra ataontsika, satria amin'izany mahafantarantsika fa tsy mandao na mahafoa antsika Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny asa mahery ny teninao, fa tsaronay tokoa zao fa velona sy mahery ny teninao, miasa eo anivon'ny olona tsiraray avy, mandresy lahatra, mambabo fo. Eny, ny teninao no azahoan'ny olona fahazavantsaina ka miteraka fahazotoam-po sy fivebahana aza izany. Misaotra anao zay Tompo noho ny amin'ireo resy lahatra ny teninao rehetra ka mandroso amin'ny fanarahana anao. Fa mivavaka kosa izay ho an'ireo rehetra izay enjehana noho ny filazantsara, izay mpitory filazantsara, izay sotasotaina sy tabatabaina ary korotanina mihitsy aza amin'ny fomba maro samihafa, dia ianao hiaro ny filazantsaranao sy ny fiangonanao. Entinay ambavaka manokana eo anatrehanao Tompo ny fiainan'ny vahoaka tsiraray avy ny isan-tokantrano, ny amin'ny fiainana andavanandrony, ananana fiainana miadana sy ofinaritra eo ambany fahasoavanao, mba omeo azy re izay iriny, izay ilainy amin'ny fiatrehana ny fiainana. Hanampy azy ireny ianao
amin'izay rehetra mampangetaheta azy ka tsahany fatsatra eto amin'izao tontolo izao ity. Ianao Jesosy ilay tompony finoanay no azahoanay manao sy mangataka izany vavaka izany. Ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.